MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Misavovona ny trosa izay tsy maintsy alohan'ny vahoaka malagasy hatrany amin'ny taranaka faramandimby noho ny tsy fisian'ny politika mazava sy ny solombavambahoaka mpanao eny mandrakariva teny Tsimbazaza. Hojerena manokana ny lalàna ho fiarovana ny tombontsoan'ny vahoaka maro anisa rehefa tonga eny anivony ny anteny meram-pirenena ho ny kandida ajo andriany Anarivelo sy Andry Ratavelahy tao Antanandrano ankadikely lafy androany. Onjam-peo iray any amin'ny distrika Anarivo Mamindray no nampiarany fitondrana sy mipombaza ny fanaparam-pahefany nandefasana taratasy fanakatonana ny onjam-peo maly ary noforonina fa tsy manana ny antota taratasy ara-dalàna. Aretina pahazo maro indrindra ireo nahazo taona ny fiakaran'ny Tozodra, sokajiana ho isan'ny arety mandoza ny fiakaran'ny Tozodra noho izany mety hahafaty tampoka raha tsy voatsabo ara-potoana. Nametra-pialan'androany ny Prime Ministre Tsadiana Sukse Mastra taorian'ny nadresen'ny Jeneraly Mahamata Idriss Déby azy tamin'ny fividianana filohan'ny pirenena ny 9 Mey ny antsy prian'izay. Ngadondray ny amin'ny valora alina fotoana ny fampalalambavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasia tomboky vavy manasano ihany koa anaraka izay tony mahazatra matoan-dratsoratra nondeha anokafatsika ny fampalalambavao misavovona ny trosa izay tsy maintsy alohany vahoaka malagasy hatrany amin'ny taranaka faramandimby amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny politika mazava sy ny solombavambahoaka mpanao eny mandrakariva teny Tsimbazaza. Fotoana fanovany io fividianana atrehantsika ka izay solombavambahoaka samy joro hitondra izay fanovany izay no ndeha hovidiana amin'ny fividianana 7 Mey. Nanaitra ny maro no nahita ilay tatitra ny voaka mikasika ny fivoaran'ny trosan'i Madagasikara izay tsy nitsahany akatra tao anatin'ny 5 taona farany. Trosan'i Madagasikara izay ny vahoaka malagasy tsirairay avy no andoha izany saingy hatreto tsy hita soritra ny vokany eo amin'ny fiainan'ny mponina. Misavovona ny trosa saingy ny vahoaka miamahanitra hatrany ny fotodrafitrasa tsy zarizary ary tsy mifanaraka amin'izay tena filanimponina vokatry ny tsy fisian'ny politika mazava avy amin'ny mpitondra. Mampiteny ny mona ny faratsiany lalana eto amintsika naiza ale na andreny vohitra na any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny fotodrafitrasa fampianarana toy ny sekoly tsy zarizary ihany koa ary zara fa misy rindrina, tsy misy tafo, tsy misy varavarakely, tsy misy WC, tsy misy W sy ny maro hafa. Ny sehatry ny fahasalamana efa tsy resahana intsony sy ny tsy fandriampahalemana. Nakaiza avokoa ireo volan'ny trosaina ireo aiza ny mangarahara mikasika izany. Izao ny vahoaka malagasy no mibaby trosa hatrany amin'ny taranaka amampara. Ho an'ny taona 2024 fotsiny ohatra tsy maintsy mandoa hatrany amin'ny 9,5 tsirairay avy ny malagasy vao afaka manefa ny trosa tamin'io taona io. Ho an'ny tetikasa teleferika ihany koa ohatra 50 miliara ariary isan-taona ny trosa tsy maintsy alohan'ny vahoaka malagasy mandritry ny 20 taona. Teboko iray sy tonana ny sain'ny be sy ny maro ny hoe voalohany izao ny vokatry ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra sy ny tsy fisiany ny politika mpitantanana ary ny politika mpampandrosoana mazava. Faharoa, misy fahadisoana avy amin'ny solombavambahoaka izay ny ankamaroan'izy ireo mpanangatanana sy mpanao eny mandrakariva teny amin'ny anteny meram-pirenena. Ny solombavambahoaka mantso no arifanina sy mpanara-maso ny politika mpanjakana sy ny fampiasana ny volam-bahoaka. Tsy hita soritra izany teny amin'ny anteny meram-pirenena ary izay sahany joro tamin'izany efa tsy afananoatra satria an'ny mpitondra ny maro anisa amin'ny andrim-panjakana io. Ireo volatrosa voalaza eo aloha ireo raha tsy ilaza fa tsy ilay nanaovana teleferika dia vola afaka nanaovana zavatra hafa ho an'ny fampandrosoana marina raha toka nisy solombavambahoaka sahany joro. Azo atao ohatra ny nampiasa izany ka nividianana fanitso ho an'ireo sekolim-panjakana tsy misy tafo manerana ny nosy. Vola afaka nampiasaina tamin'ny fanomezana tohana azo tsapaitanana ireo tantsaha ka ampitomboana ny vokabary eto amintsika ialana amin'ny fanafarana vary avy any ivelany.
dia mbola trosa hatrany ve no iainany malagasy dia mbola hitombo io trosa tsy maintsy alohan'ny faramandimby io raha tsy misy ny fiovana. Isan'ny fiovana takina amin'izany voalohany indrindra ny fahavonona ny olom-pirenena tsirairay avy hiroso amin'izay fanovana izay, ary koa andray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay fifidianana manakaiky vahoaka indrindra. Faharoa, lalana ahafahana miroso amin'ny fiovana sy ny fanovana ny tantaram-pirenena ihany koa ny fahaizana mifidy izay kandida hita sy tsapa fa tena isolovava ny vahoaka amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao, izay kandida vanina sy vonina hitondra ny feon'ny vahoaka marina hiady ho an'ny tombontsom-bahoaka ary solombavam-bahoaka sa mijoro sy miteny izay tsy mety ataon'ny mpitondra. Io no tokony hofidiana ny 720 ny volana May ho avy izao. Raha ireo tena solombavam-bahoaka mamita tsakany sy andavan'ny asany ary mitazona ny andraikitra tokony hosahaniny no voafidy mipetraka ny arofanina, misy mpiaro sy mpisolovava ny vahoaka ary miroso amin'ny fiovana isika, fiovana izay notakiana hatra izay satria efa latsaka anaty fahasahiranana tanteraka ny vahoaka malagasy. Mahakasika izay trosa miavozo izay dia tsy nitrahany akatra isan'ny taona nanomboka ny taona 2012. Ny trosan'ny fanjakana malagasy amin'ireo mpamatsy vola anton'izany ho ny Pahay Toekarena ny tsy fananany mpitondra politika mpampandrosoana mazava ambonin'izay ihany koa ny tsy fisian'ny mangarara amin'ny fitantanana eto amin'ny firenena ny trosan'ny fanjakana malagasy izay lasa miavosa ho antsika malagasy sy ny taranaka amampahary Daniela Minorso. Ny tombatrany nanomboka ny taona 2012 makaty ny trosan'ny fanjakana malagasy amin'ireo mpamatsy vola raha natotanisana avoaka ny contrôleconomie.com tafiakatra 5,7 isanjato amin'ny arikarina faobe io trosan'ny fanjakana io an'ny taona 2012 izany hoe mitotaly 5,707 tapitrisa euro raha toka 4,2 isanjato amin'ny arikarina faobe izany hoe ny totaly 7,7 sy 5,000 tapitrisa euro izany ho an'ny taona 2012 raha tsy nzaraina isan'olona mandoa 4,7 euro na 900 sy 5,000 sy tapitrisa ariary tsirairay avy ny malagasy afana mamerina trosan'ny fanjakana malagasy io. Ny foto-drafitrasa napetraka tamin'ireo volan'indramina nefa izay tsy mifanaraka amin'ny tena fampandrosoana ka afana mamerina io volan'indramina io fa ihany koa tsy nitera-boka tsy mivantana ho an'ny vahoaka malagasy noho ny tsy fisian'ny politika mpampandrosoana mazava manampitrotraka ihany koa ny tsy fisian'ny mangarara amin'ny fitantanana ho ny Pahay Toekarena nanaovana fanadidina. Le trosa sy lay foto-drafitrasa ary ny fampandrosoana aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao zavatra azo ambara aloha izany dia mbola na ny foto-drafitrasa natsangana arana mbola tsy afaka mampiditra vola entina amatsiana ilay foto-drafitrasa sy amerenana ilay volany indramina zany mbola tsy tafaverina, mbola tsy manomboka akory arana raha ny zavatra hita aloha hatreto zany. Faharoa mahakasika politika ara-toekarena tokony ho voataratra ao anatin'ny politika ara-toekarena any am-panomboana any am-pandrafetana azy ny tanjona ara-toekarena tia napetraka. Zavatra tsikaritra dia hoe ny trosa izay alaitsika dia trosa izay mbola mamatotra atsika amina trosa. Ny tokony ho izy anefa ny trosa dia natao entina amatsy vola ny tetikasa izay efa noeritreretina fa ho voaverina anatina fotoana voafaritra miaraka amina mekanisma efa mazava tsara zany. Raha zany raha ohatra ka tsy tonga hatrany amin'ny tena hoe fahavitan'ny tetikasa araka ny fotoana izay voafaritra aloha zany tsika hatramin'izao zany. Ankilany taratry ny fiankinan-dobe loatra amin'ny any ivelany io fiakaran'ny trosan'ny fanjakana malagasy io hiatran'ny ny Pahay Toekarena. I Madagasikara izay tsy afa-mivelona raha tsy mitrosa kanefa ihany koa tsy mahavita mamerina ny tenany amin'ny trosa. Itsika zany miankin-doha kokoa amin'ilay findramam-bola izay iarahana miasa amin'ireny mpamatsy vola any ivelany ireny. Rehefa miankin-doha tsika dia tsy maintsy lasa mila an'le trosa mba ahafahana mivelona. Inona ary ny zavatra ho azitsika atao rehefa tapaka izay trosa izay dia lasa tsy maintsy mbola mitrosa ihany tsika ahafahantsika mivelona. Io économie de temps zany zay io économie de temps io zany manavesatra atsika io
ny zavatra akoniny any am'le le politika amin'ny akapobeany any am'le toe-karena amin'ny akapobeany zany de farany any lasa mety atraika iny zavatra iny any amin'ny fiandrianam-pirenetsika mihitsy ara-toe-karena. Raha ivererana maro ireo tetikasa tsy hita fototra amin'izao fotoana kanefa nangatana famatsim-bola avy any ivelany. Isan'izany ohatra ny tetikasa autoroute izay efa nanokanana vola mitetina 4,700 tapitrisa $, saingy izao tsy mbola nisy tokotaniny izao. Raha toa ka voalaza fa ny ampahany voalohany tamin'ny asa fanamboarana no voalaza fa irosony ministera ny asa vaventy ny fandoavana azy. Ny tetikasa flyover mampitohana nosy zato sy apasika izay vola mahery ny 5,20 tapitrisa $, indramina avy amin'ny Banque Arabe pour le développement économique en Afrique no voalaza fa entina namboarana ity foto-drafitrasa ity. Ny tetikasa tanamasoandro, teleferika, hatramin'ireo jiro zarainy mpitondra hetsero sy ny maro hafa. Ny volany indramina tamin'ireo tetikasa ireo izay tsy maintsy obabe ny vahoaka malagasy iray manontolo, indrindra fa ny taranaka faramandimy ny fandoavana azy. Fa tomboko amin'ny distrika na Avaradrano ny fanovana ny Madagasikara ho ny kandida avy amin'ny kolektifa malagasy Androany tao Antanandrano commune Ankadikely Lafy. Hojerena manokana ny lalàna ho fiarovana ny tombontsoan'ny vahoaka maro anisa rehefa tonga eny anivo ny antenimera-pirenena ho ny kandida Ajo Andriany Narvelo sy Andry Ratavila tamin'ity androany ity. Onona saina Andry Nantenainy. Tsy maintsy irisona ny fanovana isy ny fampandrosoana mipaka amin'ny ativilany ny malagasy. Isan'ny teny ny verimberina nandritra izay fampelezan-kevitra no tanterahany kandida ho solombavam-bahoaka avy amin'ny kolektifan'ny malagasy eto amin'ny distrika Avaradrano. Ao anatin'ny fahasahiana sy ny fiara-mientana ary ny fihavanana no anatanterahana izany ho ny kandida Ajo Andriany Narvelo sy Andry Ratavila androany teto Antanandrano commune Ankadikely Ilafy. De androany mila satsika, mila samanova. Ka sahanova sa tsy sahanova tsika teto Antanandrano? Tena sasa tsy say e! Rehefa tsy samanova tsika de ny olona ataony foana mahafinaritra azy sy ny zavatra mamoetra eto amin'ny firenena. Jereny reto zazy reto zao larobia moa androany de mety tsy mianatra angamba ny arivo. Iza mianatra any amin'ny EPP? Ny ankabeazany zany mianatra any daholo. Maimaimpona sa tsy maimaimpona io EPP io? Mandoa vola sa tsy mandoa vola? Lazainy anefa ny fa hoe io bojo mianatra any amin'ny EPP any amin'ny sekolim-panjakana. Nefitsika zany zao samy vavolombelona fa tsy bojo zany. Voalaza teo fa ny asan'ny solombavam-bahoaka de miady mba ampiasana ny volam-panjakana ho atsika menakavy. Sahiry re olona mijoro. Sahi mijoro manova. Fa rehefa tsy sa manova tsika de ataon'ny olona fitaovana foana. Eto Avaradrano nanomboatsika ny fanovana amin'ny Madagasikara. Ka vonintsika sa tsy vonina ary Ankadikely rehefa vonintsika de mifidy amin'ny 720 volana me. Mifidy larana fahafiry faharoa satria zahay de solombavam-bahoaka hitondra ny teninareo. Solombavam-bahoaka mahafantatra ary manana ny fahaizana ao anatin'izany famolavolana lalàna zany ahafantatra ny sosiny tsara ho an'ny vahoaka. Tsy eketsika ny rendrarendra zay atao fa ny mahasoanareo aloha zay vao ny mahafinaritra no ataotsika. Amin'ny mahaolo ny asa ireo kandida nisy ny fanampiny ireo eny fotony tahaka ny efa fanaon'izy ireo tao anatin'izay taona maro izay. Notolorana jiro anazavana ny lalana ny eto Antanandrano sy ireo fokontany manodidina ary tsy adino ihany koa ny fanohanana ireo mpitia fanatanjahantena. Efa raisy lahatra ny vahoaka maro anisy eto Avaradrano fa ny kandida avy amin'ny kolektifan'ny malagasy izay efa nitolona ary vonina anohy ny tolona natomboka tamin'ny taona lasa no hitondra ny fanovana. Podro ny tanjona ka anamafisana ny fanentanana. Ilaitsika ny fanovana eto amin'ity firenentsika ity satria nahoana maro de maro ireo zavatra atao hoe tsy mety kanefa de atao hoe bele tsy ny azo lena zay atao hoe ataon'ireo sasatsasany. Ka manetana atsika zay tonga saina mba hatsiaro tena handatsaka ny vaton'ny larana faharoa satria nahoana manana tokoa izy ny vina sy ny zavatra atao hoe hetina hanatsarana ny fiainantsika mahanitra satria nahoana hoe isika de atao hoe vahoaka tsy mandady arona
ka mila fiovana ary mila fanovana ka noho izany dia ilaitsika izany zavatra izany satria maro dia maro tokoa itsika manana etaeta kanefa tsy afa-manoatra satria tratran'ny tsindrazolenan'ireo manam-bola sy atao hoe tsy fahalalana ihany koa mangataka atsika tompokola mangataka atsika tompokovavy ampitiavana sy ampanajana mba hijoro hanatanteraka izany fifidianana izany amin'ny fahasivy amby roapolo Mey dia zay nandatsarako atsika rehetra. vonina ary sa ny kandida ho izy ireo androany teto Antanandrano ny fahalanina nefa miankina amin'ny olom-pirenena eto Avaradrano. Mila olom-pirenena isafidy ny larana faharoa ary ho maro tokoa azahoana ny podro anaramaso sy hiaro ihany koa ny safidy izay narotsaka isiny ny fanovana sy masoandro miposaka. Fa malagasy ray faingo efatra tapitrisa hiarany tsy fanjari-tsakafo amin'izao fotoana no mila fanampiana maika raha ny tatitra taorian'ny fivoriana tsy ara-potoana ny arahany vondrona SADC sy ny fanjakana malagasy ny alatsinainy teo. Ny any amin'ny faritra Atsimonoso no ahitana tambony izay tafiakatra 730 ponina, 730 isanjaton'ny ponina. Ny fampiakarana ny tahany famokarana miaraka amin'ny teknika mpambolena matahotra ny matohatra ny fiovan'ny toetry ny andro no isan'ny vahaolana lavitrezaka ho ny manampahaizana manokana momba ny sehatry ny fambolena ao anatin'izay fitianokoloana. Tsy fampin'ny vokatra hiditra an-toerana, fiovan'ny toetry ny andro ary fiankaran'ny vidim-piainana. Ireo amin'ny akabiny teboka mampahazovana ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Malagasy ray faingo efatra tapitrisa no hiarany tsy fanjarian-tsakafo manoloana izany no mila fanampiana maika raha ny tatitra taorian'ny fivoriana tsy ara-potoana ny arahany vondron'ny SADC sy ny fanjakana malagasy ny alatsinainy lasa teo. Raha ny fanadihadiana tafiakatra 730 isanjaton'ny tany io tsy fanjarian-tsakafo io ho an'ny faritra Atsimononosy. Eo ihany koa ny any Avakina Karatra izay voalaza ho ivon'ny famokarana saingy nenatra ny vokatra noho ny fiovan'ny toetry ny andro. Satria mihodina ao anatin'ilay tsy fanjarian-tsakafo foana ilay izy ny fiovaovan'ny toetrandro dia anisan'ny mahatonga ny fiainan'ny vokatra satria indraindray raha eo ara le masom-boly, eo ara le rano, eo ara le zezika fa indraindray tara ohatra ny fahatongavan'ny orana dia eo zany tsika mila mitady fomba, mitady masom-boly mahatady an'ireo hoe tokony ambolena amin'ny fotoana tsy dia ampy orana. Misy indray tokony manana masom-boly zany tsika afaka mitatra lavidavitra kokoa amin'le ririnina ohatra dia eo zany tsika manaraka an'izay toetrandro. Fomba famokarana campagne culturale moa zany maromarina kokoa. Misy zany varan-tanety afaka zany hoe cycle de végétation zany fohifohy kokoa dia zany hoe sady mahazo an'le rano anatin'ny fotoanan'ny orana tsara na dia mifohy ara le ohatra ny saison de pluie dia mbola mivelona tsara le vokatra dia reny adaptation re zany anatin'ny isa fikarohana dia eo koa moa zany ny fomba ny fanodinana vokatra satria raha mitobaka amin'ny vokatra amin'ny vanim-potoana anankiray dia mety ho simba fotsiny iny raha ohatra ka tsy lantsika eto Madagasikara. Raha ny tatitra hatrany taorian'ny fiaonan'ny SADC sy ny fanjakana malagasy mananika ny $7 tapitrisa ny filana isam-paritra hiadina amin'izay tsy fanjarian-tsakafo izay mandra-pisin'ny tedi-bola tokony atomboka amin'ireo paikady foiezaka ny politika amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Raha eo amin'ny foiezaka zany zao raha eto amintsika tsy ny misy vokatra iny eto Madagasikara fa fitsinjarana azy zany tsy dia misy hevitra mazava tsara fa raha ohatra ny amboarina ny lalana reny moa zany le apoy reny ohatra ny misy le toerana tena mpamokatra ny faritra atsimo Antsinana sy ny faritra atsimo zany tena tratran'iny tsy fanjarian-tsakafo dia sokafana ny lalana zany amin'ireny toerana ireny zay raha le fohy ezaka dia raha eo amin'ny ezaka tonontonony indray dia ampitomboana ny famokarana eto Madagasikara. Rehefa mitobaka tsinona ny vokatra zany dia misy indray ny fanodinana ny vokatra rehefa avy eo dia miditra zany ny fanokafana an'ireny toeram-panodinana vokatra ireny isaky ny faritra dia izay zany eo amin'ny resaka vokatra. Eo amin'ireny lavitrezaka indray matetika tsika zany mandalovana siklona reto Madagasikara zany zao raha ndritra n'izay 530 taona teo aloha zay dia eo amin'ny 500 teo zany ny ataontsika hoe loza ara-boajanahary nandalo teto izay nanimba amin'ny famokarana teto Madagasikara dia ireny zany tsy maintsy sokafana indray zany ny
ny fambolena ny vary indrindraindrindra fampitomboana vialaran-tany mandray anjara feno amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara ny sekoly ambony momba ny fambolena etsy amin'ny Université Antananarivo raha ny fanazavana tanjona amin'ireo fikarohana samihafa ny ahafahana mampiroborobo ny fambolena miroso amin'ny culture de l'entrepreneuriat tsy aivina zara raha mihinana hena 5 kilao isan'olona isan-taona ny malagasy toy izay ihany koa ho an'ny vokatra avy amin'ny ronono raha 12 kilao isan'olona isan-taona ny vary zinga izay miantoka ny fanjari-tsakafo ho an'ny isam-batan'olona fa onjam-peo isan'ny maro-panaraka any amin'ny distrika Anarivo Mamindray amin'izao fotoana no nampiarany fitondrana sy ny pombaza ny fanapara-pahefany na dia fasana taratasy fanakatonana avy hatrany ty onjam-peo ty omaly ary noforonina fa tsy manana ny antota taratasy ara-dalàna ao anatin'izay namoaka ny pirofo mahara-dalàna azy ny mahara-dalàna ny onjam-peo ny tale generaly ny orinasa tamin'ity androany ty ary nilaza ny tsy anaiky ny tsindry atao azy ireo ankehitriny Hilarina Soniaina. Taoriny ireo onjam-peo roa nakatona tany Ambatofinandrahana onjam-peo tsy miankina iray hafa ao amin'ny distrika Anarivo Mamy ihany koa no nandefasan'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina taratasy sy milaza fanakatonana avy hatrany omaly nambarany tamin'izany fa tsy manana taratasy ara-dalàna ity onjam-peo ity nanohitra iny tompony onjam-peo ary namoaka ny pirofo mahara-dalàna ny orinasany efa nandalo an-tanatohatra rehetra momba ny fankatoavana sy fisokafana ny onjam-peo izy nanazava tamin'ny alalan'ny tambazotra serasera sy ny antso an-telefonina raha zavaiko kely tsotsotra ilay izy dia izao io radio io telo taona zay no efa nandehanana dia io radio io dia talohan'ny nanaovana ny fandefasana azy voalohany na lay seosistika sy teknika dia efa nalefa tany amin'ny ministera daholo ny taratasy rehetrarehetra tamin'ny 2021 efa nojeren'zareo rehefa niarahana niaraka tamin'zareo satria naterina tany aminazy daholo misy ny taratasy aramoso ny avy amin'ny ministera ny autorisation sasisa fa ny ministera teo aloha fa tsy ilay ministra amin'izao fotoana izao misy ihany koa ny dossier rehetrarehetra izay napetraka tamin'ny DLCC izay mba ahafantaran'izy ireo ny mahara-dalàna tanteraka an'ilay dossier satria ao anatin'izay ny autorisation d'extension ao anatin'izay ny contrat d'exploitation ao anatin'izay ny rapport de test na émetteur ao anatin'izay daholo ny dossier rehetrarehetra ao anatin'ny mahakasika ny radio mitotaly eo amin'ny enina teo zareo dia tsisy olana mihitsy ilay izy tadeo aoriana rehefa tena nomboka ny députation dia nandefasana contrôle tamin'ny article indray zahay nilatsaka tany ny article nanao ny anjery ny fitaovana rehetrarehetra hoe sao tsy manara-dalàna ny bataina fitaovana ina atao testa taty Antananarivo nidina tany ny article nanao testa tena toerana normal daholo ny rehetrarehetra tsisy olana daholo ny rehetrarehetra fa ny lamina daholo ny rehetrarehetra dia tampoka teo indray nahitana taratasy hafa indray hoe tsy manara-dalàna le radio tsy manara-dalàna tsy misy ve dia ho afaka ho andevasana article atao testa dia ny article zany andeha hanao testa radio tsy manara-dalàna tsy mitombona ireo antony nolazaina fa nanakatonana ny onjam-peo raha ny fanazavana ihany antso izay politika famianana ny fampandrosoana ny ataon'ny fitondrana hoy ny talen'ny orinasa betsaka ny onjam-peo tsy manara-dalàna ny antoerana mandeha tsy misy sakatsakana tsy anaiky ary tsy maintsy hijoro hanohitra ny fanapara-pahefana tahaka izao isika ho hiatrany ity farany vonina iroso amin'ny dingana rehetra amin'izany ny tenandra ny fanazavana ary hitondra ny raharahy nanivo ny tribunal administratif na ny sampam-pitsarana miady amin'ny fanjakana androany ihany antson'izay politika le izy misy radio BDP tsy manara-dalàna ao raha tsy teny ohatra ny radio an'le mampara ao tanàna ao radio an'le mampara ao anatin'ny distrika Anarivo Mamy adi radio ny anaran'le radio novainy radio andriny mamy satria andriny anaran'lay candidat nylatsaka solombavam-bahoaka novainy tampoka indray koa ny fréquence raha 89.4 ny fréquence an'meny arteka anazy novainy eny am-panidina nanavadiny 89.0 akoatr'izay ny émetteur an-jareo tsy mandalo contrôle tsy mandalo ninina fa tonga dia alefan'jareo fotsiny amin'izao ireny tsy enjehan-jareo misy radio fiainantsoa ihany koa any Antananarivo any izay tsy hita tableau aty amin'ny arteka mihitsy rehefa jerena ny dossier ana radio aty amin'ny arteka fa dia fréquence any radio vaovao masoa ny ampiasain-jareo any ireny zavatra ireny tsy enjehan-jareo any asoavinandreny ampiasain'ilay candidat mapara any le izy afany antsika manara-dalàna aty indray no enjehan-jareo anatin'izany rehetrarehetra zany dia mampalahelo ny manao foana tsy enjehana afany manao marina sy ny rariny ary nintsiny ary miady ho avaoka indray no ifampitoloman-jareo tsy sondrotra iakatra
tsy vao izao no nahitana tranga tahaka izany eto Madagasikara ka izay ainao manjery hita fa manelingelina ny eo amin'ny fitondrana ezahana moronana antota taratasy fanakatonana sy ilazana fa tsy ara-dalàna avokoa akoatr'ireo onjapeo ao ambady finandrana sy tsy ao arivo mamity efa niarin'izany tsy aivina ny teto amin'ny Cool TV FM tranga izay maneho miariary hatrany fa tsy misy ny tena demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra hito amintsika ny mahagaga tantara efa hita fa tsy mahomby ary tsy nitondra vokatsoa izao mbola toizany ny mpitondra kehitriny izao no ny fitiavan-tseza sy fitiavam-pahefana efa tsy takona fenina intsony ny tsindry azo lena sy ny dramatahora amin'ny endriny maro samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena kehitriny manana rafitra maro samihafa misana izany isika indrindra ao anatin'izao fampelezan-kevitra izao isan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'izany ny CNI sy ny HCCI saingy tsy mbola nandrenesam-peo aloha hatreto fatazanimpotson'ireo fandikan-dalàna sy tsy fanarahan-dalàna etseroa ataondreo antokony mpitondra fanjakana amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao magina tsy andrenesam-peo ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina manoloan'izay aiza ilay fanambarana natao fa hoentitra ny fampiaran-dalàna sy ny fampiarana neutralité de l'administration ho ireo fraises samoam-pirenena tamin'ity andro an'ity Henri Florian mety sa tsy mety ho ny fanontaniany mpanara-baovao fifidianana solombavam-bahoaka no atao fa ny fitafy misy sary n'ilay filoham-pirenena amin'izao fotoana izao no ampisalorana ireo mpanao ny propagandy fanolorana izao ny yatsy fanolorana izao ny heroa miariary toy ny vain-kandrana ary tsy takona fenina mihitsy fa ny filoham-pirenena mihitsy no mandika lalàna amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity farany izay efa manao ny kabary fampelezan-kevitra mihitsy mandritra ny fitsidiam-paritra izay ataony fandikan-dalàna tsotra izao ny fitokanana fotodrafitrasa ataon'ny filohan'ny repoblika voarara ary tsy azo ampiasaina mihitsy ny anarany filoha sy ireo fitaovana rehetra misy ny sariny afisy t-shirt lamba sy ny maro hafa saingy tsy arinesam-peo ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny any ACC tsy mipetraka intsony ny neutralité de l'administration hoy ireo fraises ambony-pirenena andanina mangina tsy arinesam-peo ny CNI sy ny ACC na voarary ny lalàna fezoro 20 sorivo tsipika ohatraohatra valo mikasika ny fifidianana sy ny fitsapakevy-bahoaka ary azo ampiatona ny filoha amin'ny asany mihitsy aza ny fandikan-dalàna ao amin'ny andininy fa7 araka ny voalaza ny lalam-panorenana raha mpatsiahivina aloha ny lalàna zany amin'ny fifehezana ny fifidianana amin'ny ankapobeny dia mazava tsara mahakasika neutralité de l'administration tsy azo atao ny mampiasa fananam-panjakana tsy azo atao ny mampiasa n'ireo olom-panjakana ao anahy mandritra ny propagandy indrindra tsy azo atao ny manao fitokanana zany mandritra zany fotoanany propagandy zany mba ampitovy lanja ireo candidat zany fa tsy azo tombondany ao anatin'izay fampelezan-kevitra zay ankehitriny misisilany ny fandikan-dalàna atao eny fa na dia ireo ataontsika hoe lehibeana rafim-panjakana lehibeana service-mpanjakana dia eny fa mandefa fanerena ankolaka amin'ireo olom-panjakana eo ambany fahefana ka anairana n'ireo rafitra izay mikarakara fifidianana sy rafitra nomeny lalàna fahefana izay efa nampanantena fa hoentitra amin'ny fampiarana ny lalàna na ho iza eo mandika lalàna ka tairina izy ireo zany no izay teny nataony izay efa nampanantena an'izay izy dia tokony fotoanany izao ampatsiahivan'izy ireo inona ny andraikitrany dia inona ny fandikan-dalàna misy dia inona ny sazy tokony mampiarin'izy ireo amin'izao fotoana izao zany fa miteraka tsy fisina lanjany eo amin'ilay fifidianana ny gaboraraka entanina araka izany ny rehetra indrindra fa ireo kandida anangona ireo porofo rehetra amin'izao fandikan-dalàna maro lafa izao mba hametraka ny fitoriana ka ho hita eo indray ny fomba fiasan'ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha ny nambaran'ireo fraises ambony-pirenena hatrany miha mahazovahana ihany koa ny teritery sy ny raha matahorana ankehitriny atao amin'ireo tompon'andraikitra sasansasany sy ireo mpiasam-panjakana mba hifidy ny kandida mpanjakana izany porofo izany fa tsy mipetraka intsony ny mahatany demokratika ny Madagasikara ka izany rehetra izany no ilana fanaovana tanteraka izay ihany koa no entsika amin'ny CNDVT ao anaty dokafohy mbola maro ny fanadiadiana azy vavao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny faneho-kevitry ny iraka manokana iraka mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny SADC izay tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mialoha ny atrehana ny fifidianana amin'ny 7 ny volana Meo avy izao eo ihany koa ny andro maneran-tany ho an'ny zava-mananaina aza misaraka amin'ny ary rehefa avy eo no anaratsika izay
investissons ensemble pour un monde plus vert. L'Alliance française d'Antananarivo et Telma vous présente le Festival des initiatives vertes. Les 31 mai, 1er juin à l'AFT Andavamand. Au programme, des visites de stands d'exposition, des ventes de fleurs pour embellir au jardin, des ateliers, conférences et diverses animations. Alors, rendez-vous à l'Alliance française d'Andavamand les 31 mai et 1er juin pour le Festival des initiatives vertes. Venez nombreux, l'entrée est gratuite. mamena ny arabatrany tomoklasy tombovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity alina ity iverenantsika vetivety ny fiatrehana ny fividianana solombavam-bahoaka teboka maro no mila tsaraina mialoha ny atrehana ny fividianana ny fasivy amin'ny roapolo ny volana may ho avy izao ho ny iraka manoka ny sadek misahana ny fanaraha-maso ny fividianana eto Madagasikara nandritra ny fionana tamin'ireo elivelona rehetra mpanao politika sy ireo firaisamonim-pirenena teny Alarby tamin'ity androany nanamafy ankilany teo anivony observatoire safidy fa mbola maro ireo teboka ho fanatsarana ny fividianana izay tsoniraisiny teo anivony seni hatramin'ny androany. Niona tamin'ireo ankolafy rehetra mpanao politika firaisamonim-pirenena ireo iraka manokany sadek misahana ny fanaraha-mason'ny fividianana eto Madagasikara androany teny Alarby teboka maro no napetraka ny sadek mba ahafahana mametraka fividianana madio mangarahara sy ekeny-rehetra ho amin'ny fividianana solombavam-bahoaka izay atao eto Madagasikara amin'ny fahasivy amby roapolo may ho avy izao. Isan'izany ny fanentanana ny olom-pirenena ifidy, ny fanajana ny lalam-pandrenana, ny fanajana ny fientrin'ny demokrasia, ny fitoniana mialoha, mandritra sy aorian'ny fifidianana, ny fampitsarana ny fandrahonana sy ny fifanaratsiana eo amin'ireo samy kandida, ny fametrahana ny fitovianjo eo amin'ireo samy kandida, amin'ny fandefasana fampelezan-kevitra amin'ny aina manjerim-panjakana, fa eo ihany koa ny fisitrahan'ny olom-pirenena ny mangarahara, momba ny fizotra ny fifidianana ho avy. Nilaza kilany teo anivon'ny mpanara-mason'ny fifidianana safidy fa teboka maro no mbola tsy nasinseny fijerena mikasika izay fanazarana ny fizotro ny fifidianana eto amintsika izay. Raha ny fahitana azy aloha zany miditra n'ity fifidianana solombavam-bahoaka sy be ny tanàna ity indrindra ty solombavam-bahoaka ity dia mbola kely ny fotoana tena hoe ahafahana manantanteraka an'ireo fanatsarana rehetrarehetra izay hita sy lesoka tamin'ireo fifidianana teo aloha indrindra ilay fifidianana filoham-pirenena farany teo fa ny antenaina dia hoe ao anelan'elan'ilay fifidianana solombavam-bahoaka sy fifidianana be ny tanàna dia mba hitondra fanatsarana zany satria mbola mety misy fotoana maromaro ihany io ahafahana mametraka paikady vaovao. Nanamafy any ity farany fa tompona raikitra voalohany amin'ny fanasaziana ireo izay tsy manara-dalàna amin'ity fifidianana ity ny ACC na ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ka tokony ho entitra sy tsy mitanila amin'izany ity rafitra ity. Ny aty amin'ny sampana fanaraha-mason'ny fifidianana aloha miezaka ihany ny tondra fitoroana sy fitoriana amin'ireo zavatra izay tsikaritra hoe tsy mafanaraka amin'ny lalàna manan-kery ataon'ireo platsaka ho fidirana na ny pombazy dia any amin'izay valiny izay fitsarana sy fitoroana izay zany ny ahitantsika hoe tena vonona marina ve ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ampiatra ny lalàna amin'ireo zavatra hita tsy mifanaraka amin'ny lalàna izay bety ampiarin'ireo mpitondra na ireo platsaka ho fidiana ihany koa zany militran'ity fifidianana ity. Taiviny, firenena misa 40 no mivondrana ao anatin'ny SADC nanomboka ny taona 790 ary isan'izany i Madagasikara. Ity vondrana ity izay anaparitaka ireo mpanara-mason'ny fifidianana manerana ireo pro-pifidianana sy ireo faritra manerana ny Madagasikara amin'io fifidianana ho avy io. Iverenantsika vetivety ny ako ny fampilezan-kevitra. Larina voalohany ihany ny vahaolana tokana hitondra fampandrosoana tena izy ho an'ny boborontany fahatelo ho ny vahoaka ny fokontany Andraharo avaratra tamin'ity androan'ity. Ifidy any Nirina Rakotoarjona sy Noely Randria Tsitohaina izy ireo ny 7 May hitona ny mpiaramonina sy izay mahatsapa fa fotoana ametrahana ny fanovana ihany koa zao ifidy ny larana voalohany ao amin'ny boriboritany fahatelo. Tahaka izany ny fiaramientan'ny vahoakan'Andraharo avaratra sy ny kandidat'ny kolektifan'ny Malagasy ny Rina Rakotoarjona sy Noely Randria Tsitohaina. Fandaharam-potoana ny fitsidihana ireo nisitraka ny tetikasa nitsika
fanomezana solonify mamaimpona andian'ny voalohany tato amin'ity fokotany ity. Olom-baovao ametrahan'ny vahoaka fitokisana ka ho fidiana ho solombavambahoaka inirinana kotoajaona sy Noely Randriasitoaina lalana voalohany ao anaty bileta tokana. Misaotra betraka ny député Nirina sy Noely satria mbola tsy nisy akory ny hoe lany zay vao anao zavatra fa vao nitenenay ny etaetanay tonga dia nataony ary tena mbola tsy nahita zay olona latsaka vidiana ka anao zavatra sy mbola betraka nitetika asa ataony fa tena isaorana betraka député Nirina sy Noely fa tena tsara zavatra nataony ary ninazy zany tonga dia asa fa tsy mila hoe vidio vao ataoko an'izao nareo fa ninazy zany tonga dia ampofony mivatana dia mbola izao fa anao izy tena anao izy ary tena mbola tsy nisy député ohatran'ny Noely sy Nirina mihitsiny fa dia mankasitraka indrindra nareo izy ny oviditsika numéro 1 eny taona zao tsy nananako solonify fa vao hitany hoe banga avise zao mitsikitsiky amin'ny nify tsy banga sasany dia manentana nareo ifidy ny numéro 1 ary alatsaka tsara anatin'ny boaty tsara tia ny ampiova ny fiainantsika dia vidio tsara numéro 1 tany fahatelo betraka mihitsy nefa teo fa tena tsy nisy zahary tena niaika incroyable mais vrai numéro 4 tena resy lahatra satria ny zavatra natony dia netraika taty amin'ny vahoaka nandrahary fa tsy resaka kobaka ambavy dia mahatoko mihitsy nareo andatsaka numéro 1 tsisy alarararo zay rehefa tonga amin'ny fotoana zay ohatra misy firmenaka zao dia efa mifanetana dia izy no alatsaka na mipiraimonina ary dia efa aza matahotra nareo fa tsy voavidy vola tsy inona fa ny saina sy ny fitiavana mihitsy no entana lasa tsika io aza matahotra zay olona tonga tetoka na metoky anay dia lany daholo nefa rehefa tonga teo izy tsy navita ninina fa ity kosa nefa dia efa nampiatra ny vahoaka zavatra nataony izy dia efa hitanay miasa fa tsy be kabary le numéro 1 tsotsoneny sasany fa nenay tonga dia miasa vao miteny zay dia tonga dia manomboka numéro 1 fidinay amin'ny rendez-vous anay zany amin'ny 29 mai numéro 1 fidinay tena fary dia fa tena vita soa matsara ny niko dia misaotra ny Noely sy Nirina dia engany izy mba tonga eo amin'ny toerana ireny fa andatsaka ny numéro 1 zay taponay zany rehefa lany numéro 1 dia mba asina poto ndray ty aminay zay sisa mifanirinay tsy mba manana lasaina betsaka fa dia manasantsika rehetra hifidy amin'ny numéro 1 Noely sy Nirina za aloha zany manentana ny vahoaka Landraharo hifidy ny larana voalohany satria na mbola tsy nandeha aza ny fifidianana dia efa nisy zavabita bangabanga rehetra reny lasa nanao solonify amin'ny 29 mai zany dia larana voalohany no safidiako manokana aloha zany dia vahoaka Landraharo no etaniko larana voalohany zany fidinay satria mitondra fampandrosoana eto amin'ny fokotaninay zany le izy fa zay tsy tia an'le taloha reny tso satria tsy mba mijery anay tanoha rety ambany tanàna mihitsy zany zay zany anay mba etaetanay hoe mba aloha zany mba hiova indray zany le mba mitondra anay mba mitondra ny etaetam-bahoaka anty aminay zany ka zay mila olona vaovao misy indray zany zay izy ny hitanay fa mahavita anazy dia izy ny arotsaka any amin'ny 9 mai ho avy zao mihitsy izao madame Clarisse dia tena faly dia anetana ny olona mba hifidy ny Noely Tina sy monsieur député Nirina fa tena mahafinaritra fa dia ny olona le eo amin'le anina dia vitany daholo ny olona rehetrarehetra je le bebe teto Andraharo fa dia misaotra an'ireo fa dia engane mba ho lany soamatsara numéro 1 dia Noely sy député Nirina manentana antsika mba hifidy azy fa tena hita hoe pratika le zavatra ataony zay zany tsika amin'ny 29 mai tamaloatra vatsitsika moa numéro 1 ny fidirana eny amin'ny antenimieram-pirenena ihany no fanalahidy ahafahana mitondra fanovana tsara toerana hitondra ny tenin'ny vahoaka raha inirina rakotoarijona sy Noely Randriasitoaina lalana voalohany ao anaty bileta tokana raha ohatra ka isika rehetrarehetra zao no mifidy dia manana vato betsaka i Noely sy Nirina dia afaka ho tonga ho député solom-bavambahoaka nareo fa raha ohatra ka ray aminareo avy mitondra olona folo dia mebetsaka dia lasa avy folo eny dia Nirina sy Noely mihitsy no hitondra ny teninareo eo anivon'ny antenimieram-pirenena
zay mba samy mendrika anana fiainana tsara kokoa tsika sa tsy mendrika ahoana ny fomba atao mba hahafahana mahazo an'izay ny 9 Mey aro-tsainy ny laharana voalohany ao amin'ny boriboritany fahatelo ny Irina Rakotoary sy Noely Landriatsitohaina ny safidinao no hitondra ilay fanovana. Ao anatin'ny lozo ireo zava-mananaina eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny manam-pahaizana mikasika ny tontolo iainana androany. Ankoatra ny fiovany ny toetrandro antony faharingana ny zava-mananaina ihany koa mifirongatry ny fitrandrahana tsy ara-dalàna. Ny andro maneran-tany momba ny zava-mananaina toy izao izay tokony amelabelarina bebe kokoa mikasika ny mazava-dehibe ny zava-mananaina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy fahita firy maneran-tany 20 isanjaton'ny biby sy ny 20 isanjaton'ny zava-maniry eto Madagasikara. Tsy tady ndondoza intsony fa efa anatin'ny loza ireo zava-mananaina amin'izao fotoana hoy ny mpahay toe-karena misehatra manokana momba ny tontolo iainana androany. Anton'izany ny fandripahana ny ala izay mbola tsy voafehy, eo ihany koa ny firongatry ny fanondranana tsy ara-dalàna. Tsy tandindona intsony fotsiny fa sady efa ao anatin'le loza mihitsy, zany hoe fa loza miatra satria betsaka ny simba reo amin'ny biodiversité reo ny hoe les changements climatiques indray zany sady vokany no antony ihany koa. Zany hoe amina vokany zany ohatra hoe rehefa misimba ihany koa ny biodiversité na hoe ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny mahatonga zany zay ataontsika hoe fikortana ny efa fandaminana naturaly ara-voajanahary amin'ny fiasan'ny natiora sy ny ohatr'izany. Fa rehefa misy ohatra zany hoe lasa ataontsika hoe ohatra hoe lasa misy vanim-potoana maintany sisy orana misy ohatr'izany dia reny manimba n'ilay biodiversité koa satria ohatra hoe raha misy biby tokony isotro rano, tokony hanana ohatra hoe zavatra mba amina toerana misy amandona ohatra dia noho ilay fiovan'ny toetrandro mety ohatra hoe amina faritra tsika moa vaingana koa nakalazan'ireny hoe andro resam-pirenena amin'ny faritra mando reny ka raha noho fiovan'ny toetrandro lasa tsy mando intsony ilay faritra eo dia dikan'izay zany very zany ilay toerana ipetrahan'ireo ilay zava-mananaina ohatra izay miankina amin'ireny. Maro ireo tombotsoa amin'ny fananana zava-mananaina maro sy miavaka toa ny Madagasikara na ara-toe-karena izany na amin'ny fiainana andavanandro. Tsy tokony ho latsan-danja amin'ny tsy miankina araka izany ny fanjakana amin'ny fametrahana tahirim-bola, anajariana sy kolokoloana ny zava-mananaina raha ny fanazavana hatrany. Ny zavatra mitondra vola ho anao tokony isy fikarakarana manokana ary tena tokony amin'ny tena hoe tokony priorité lahara-pahamena mihitsy zany dia izay no toko hoe manentana izay tompon'andraikitra zany amin'izay ary mino fa efa samby mieritreritra zay misy ihany eny ataontsika ohatra zany zao ohatra hoe misy ny fondation pour les aires protégées et la biodiversité à Madagascar, FAPBM zao ohatra. Dia iny zao manao petrabola zareo ny amin'ny tsena mbola resam-pirenena dia mahazo zana-bola, dia iny zana-bola iny hoentina amatsiana reo ohatrany reo mpitantana gestionnaire ny aire protégée zany zao ohatra. Zany zany zao efa ao anatiny. Ireny zany azo amafisina azo adevienina ahoana ny petrabola ho an'ny fondation zany ohatra ohatr'izany anatiny misy ihany koa moa ny hetsika samihafa initiative samihafa zany amina resaka hoe financement durable so ohatr'izany efa mandeha ihany koa zay atoko hoe samy mieritreritra n'ireo daholo satria zavatra mitondra tombotsoa ny firenena ho an'ny tsirairay ho an'ny ankapobeny zany izy. Androany 12 ny volana May ny andro maneran-tany ho an'ny zava-mananaina. Ankoatra ny fankalazana mahazatra, fotoana izay tokony anaovana fanentanana mivantana ny tsirairay ahatsapa ny mahasarobidin'ny natiora ka ho sarotiny amin'ny fiarovana izany. Isan'ny singy iray ahafahana mampita hafatra iarovana ny karazany zava-mananaina mila rovana ny zavakanto. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ny zava-mananaina, ny rosoana ny andiany fahatelo ny hetsika nampitondraina ny lohateny zavakanto sy ny karazany zava-mananaina, hetsika miendrika fifaninanana hanomezana tosika ireo mpanakanto malagasy hifanohana amin'ny fiarovana ny zava-mananaina. Ny alarany avison.
ilaina amafisina nisy fampahafantarana ny olona rehetra ny mahazava-dehibe sy ny fiarovana nisy hazava-maniry sy nisy hazava-mananaina eto Madagasikara. Maro ny fomba ahafahana hamaneho izany indrindra amin'ny lafiny kolontsaina. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa nampitondraina nisy alohanteny hoe zavakanto sy nisy hazava-mananaina izay misokatra amin'ny mpanankanto sy nisy manatalenta rehetra. Teo aloha dia fandray amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny karazana zava-mananaina no lohahevitra andraisiny. Amin'ity taona ity dia miasa miaraka ho an'ny karazana zava-mananaina. Raha ataontsika amin'ny teny vahiny moa zany dia contribuer au plan. Zany hoe le plan récent eto moa zany dia ny vina iraisam-pirenena ho an'ny karazana zava-mananaina izay tapahana tany amin'ny COP 15 tamin'ny taona 2020 sy 2020. Izay moa zany ny tena hoe tiana noloahevitra amin'ity taona ity miasa miaraka ho an'ny karazana zava-mananaina. Ny tena tiana avohitra zany anatin'izay dia hoe ampifandray ny olombelona amin'ny zava-mananaina. Tsy hoe satria isika mipetraka aty andrenivohitra dia tsy misy fifandraisana amin'ny zavatra miseho any amin'ny faritra rovana. Na ny rano izay sotrotsika aty ary dia avy any amin'ny faritra rovana raisitsika ohatra. No antitra teriny ireo fampisehatra asamihafa androany hafa misy fiatraikany amin'ny fiainana nisy zanak'olombelona any fanombanany nisy karazana zava-mananaina. Antony ijerevana ny fomba rehetra iarovana azy atony nisy fampisehoana izany amin'ny lafiny kolontsaina. Ny faritra rovana io dia miaina mazava ho azy ny jiro azitsika ny herinaratra azitsika ety andrenivohitra dia tak'izay ny fifandraisantsika olombelona amin'ny zava-mananaina ankoatra ny rano mazava ho azy, ny angovo, ny sakafo ihany koa dia anisan'ny zavatra azontsika amin'ny zava-mananaina. Dia izay zavatra izay no tianay aseho an'ireo mpanakanto, ireo mpahay zavakanto izany amin'ny alalan'ny tetikasa atolony hoe ahoana no ampahafantarana ny olona ny mahazava-dehibe ny fisiany faritra rovana sy ny zava-mananaina eo amin'ny fiainantsika olombelona. Dia izay ny hanentanana ny tanora sy ny olona rehetra moa zany izay mahay handray anjara amin'io tetikasa io vina lehibe io. Dia ampianana moa zany mazava ho azy ny fahaverezan'ny zava-mananaina eto amintsika satria efa tanidondoza moa zany dia izy fa tsy hoe amin'izao fotsiny. Tetikasa miisa 3 no ahazo famatsim-bola manodidina nisy roa tapitrisa ariary araka ny fanazavana. Misokatra amin'ny mpanankanto rehetra nisy fifaninanana izay tokony nisy ifanaraka amin'ny nisy lohahevitra hoe miasa miaraka ho an'ny nisy karazana zava-mananaina. Lafomba vao hafa maro amin'ireo vehivavy sahirana no tsy avonina hivoatra ho ireo vehivavy mpandraharaha nanaovana fanadiadiana vokatra maro ahafahana mahazo vola nefa no azo avy amin'ny alalan'ny fanodinana ireo akora fototra eto amintsika raha tsy resaka afa-tsy ny asa tanana gaeton Andriatsilavo. Mbola maro amin'ireo vehivavy malagasy izay tena sahirana no tsy vonina hiala amin'izay fahasahiranany izay azo atao nefa ny miroso amin'ny fianarana asa tanana miainga amin'ireo akora fototra maro be misy eto Madagasikara. Ho an'ireo fikambanana sy mpampifana arakasa izay vehivavy sahirana hita fa mazoto hiarina amin'ny fiainana no omena tolotanana amin'ny lafiny rehetra manomboka any amin'ny fampianarana sy ny fampiofanana hatrany amin'ny fandraharahana sy ny fitadiavana lalam-barotra. Matetika aloha ny anay zany amin'ny ankapobeny dia ny vehivavy sahirana fa mazoto tsindrinay mihitsy ilay hoe fa mazoto satria mety misy hoe izy mihitsy tsy te hivoatra fa misy ireo vehivavy tena hitanao hoe te hivoatra izy fa tsy afa manoatra dia izay zany toananay dia zahay no miezaka mitady lalam-barotra amoahana an'ilay vokatra ilay tatsaha ilay vehivavy any amin'ny faritra. Tsika vehivavy no andry akina amin'ny firenena raha izay ny azo hitenenana anazy dia manentana antsika vehivavy izay hijoro miasa satria ianao ihany no azo tombony voalohany ny taranakao ihany no azo tombony voalohany ao anatin'izay ezaka ataonao izay mazotoa mianatra satria misy koa efa mihevitra hoe efa mahay tsika dia tsy ilaina intsony ilay fampiofanana fa miova foana koa ny filana amin'ny tsena rehetra na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina dia tsara foana manampy fahalalana. Androany nisy ny fampirantiana ireo vokatry ny asa tanan'ny vehivavy niainga tamin'ireo akora fototra nanantsika eto Madagasikara ireo. Isan'izany ny volo-katsaka ampiarahana amin'ny hoditra izay havitana karazan-javatra maro, ny landy, ny tandroka, ny hazo, ny rafia sy ny maro hafa.
volokatsaka zany zao a sy hoditra no nanaovana an'ity ravina katsaka zany a sy hoditra nanaovana an'ity matière ty ty poketra ty fa misy ihany koa ohatran'ity aminako ty zao a dia vétiver izy ty vétiver dia nampiarahana amin'ny hoditra. Nisy ihany koa ny fifampizarana ho fanohanana sy famporosiana ny vehivavy hiasa voalohany indrindra eo amin'ny toerana misy azy tsy voatery hitady hiasa lehibe na ngezabe fa afaka atomboka arak'izay fanomezam-pahasoavana ananany sy izay talenta na sehatra misy azy dia hitantsika ity zao feno vehivavy mpandraharaha mahavita zavatra maro mety ho fikambanam-behivavy koa izy fa mahavita zavatra tsara sy hoe mendrika omena toerana dia eo ihany koa ireo hoe efa misandratra hanome torohevitra sy ampahafantatra traikefa ho an'ireo le vao misandratra zany dia fifamenona sy fifankafantarana zany tena atao ety dia dingana lehibe anankiray koa an'ireo vehivavy ireo ny hoe iseho matetika rehefa mahavita zavatra dia eny mbadimbadika any no mivarotra fa tsy tena mbola samiseho hoe azaka tsena lehibe ohatran'izao zany dia nomena toerana mihitsy hoe efa dingana lehibe anankiray ny miseho mampiseho an'le hoe mahavita zavatra ny vehivavy. Tafiditra anatin'ny tetikasa fampalevatena ny vehivavy ity hetsika natao androany ity fa nampiana ireo vehivavy malagasy mpandraharaha vao misandratra sy mitady lalam-barotra. Vehivavy malagasy miasa tena mahavita zavatra tsara fanomezana ho anneny. Taorian'ny fakakevitra nataony ampisehatra momba ny fananantany tontosa omaly ny atrikasa namelabelarana ny programme national foncier 2 raha ny fanazavana hipetraka ho antotakevitra lasitra hitondrana ny sehatra ny fananantany eto Madagasikara ny programme aorian'ny fankatoavana azy tsy maintsy ampifanarahana amin'izay avokoa ny rafitra sy ny lalàna momba ny fananantany ary isan'ny zava-dehibe ao anatin'izay ny resaka système d'information foncière fanampanazavana. Ny FDB misongadina vitsy no teneniko anisan'izany ny fametrahana système d'information foncière izay document tena ilainy tsy ny eo anivon'ny sapana raha ny fananantany ihany fa misehatra maro ohatra ny any amin'ny EDBM ohatra miresaka investissement ilainy zany mba fatarana hoe aiza ny tany ampiasaina investisseur ray raha ohatra tonga izy eto Madagasikara efa manana hevitra zany manana valiteno an'ireo investisseur ireo ny ministère ohatra ny agri ny forêt ny industrie koa tokony fantatra hoe aiza le zone tokony hiasany zareo raha mahakasika ny fananantany zany hoe rehetrarehetra mila an'io au système d'information foncière mipetraka io. Pejin'ny fahasalamana no anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity aretina isan'ny mpahazo ny olona indrindra ireo efa nahazo taona ny fiakarany tosidra saingy tsy mifidy salatona zany ho ny mpitsabo sokajiana ho isan'ny areti-mandoza ny fiakarany tosidra noho izany mety afahatampoka raha tsy voatsabo aingana ary mety amela takaitra goavana ihany koa ilariana solonay. Tsy mifidy salatona mety hotratra ny fiakarany tosidra avokoa na ny ankizy azy araka ny fanazavan'ny mpitsabo antony maro no mahatonga ny fiakarany tosidra tahaka ny fihinanana sakafo tsy voalanjalanja ny tsy fampiny ny fampiasam-batana eo ihany koa ny fihinanana fanafody. Ireo antony mampiakatra ny tosidra dia maro voalohany indrindra dia ny tsy fampina fanatanjahantena manarak'izay ilay tsika le mipetraka fotsiny eo amin'ny birao dia manarak'izay ny fihinanana sira be ioda loatra ny fihinanana reo sira misy ioda ankehitriny reo dia ny fihinanana sakafo matsiro be le sakafo matavy be reny dia ny tsy fihinanana ny fruits sy ny légumes dia ny fahatavezana ihany kokoa dia ny fifohana sigara ny fisotroana alcool ny stress na hoe ny fikorotiny le fiasa saina be loatra dia ny arerahana be loatra dia ny fihinanantsika amin'itony fanafody manala manahitany atony anti-inflammatoire ohatra ny tapamanga ny buprofem ny fluoril fihinanana le corticoïde fanafody dia misy karazana reto hoe cardiopathie mety mahatonga an'izany ndresaka manaranaka na ny hérédité dia ny tsy fahaizana mihinan-kanina anisan'ny antony mahatonga ny fiakaran'ny tosidra manarak'izay misy ny karazana aretina eo amin'ny rein dia mety mahatonga ny fiakaran'ny tosidra dia na ny glande surrénale laletiny glande surrénale
de misy an'la cholestérol ratsy regny kokoa mahatonga ny fiakaran'ny tositra de ny finanana an'le fanafody sasatsasany antsony eo antidépresseur de le reo le olona le mikasika nytony le rongony le matanjaka tony le hoe cocaïne de ny anankiray farany a dia ny apnée du sommeil na hoe lefa le matory le olona le mijanona tapoka iny ny fiainany a reny zany zavatra zany zany anisan'ny antony ny mahatonga ny tosidrahan'ny olona hiakatra. Endrika maro no mety isehon'ny fiakaran'ny tosidra tonga ny amin'ny fahalemena tampoka izany arakaraka ny toe-batany tsirairay na ny tranga mety mahatonga ny fiakarana ho an'ny eto amin'ny tsy toeram-pitsaboana iray eto andrenivohitra ity mahery ny fito isan'andro ny olona tonga manao fizahana sy fitsaboana noho ny fiakarany tosidra. Ny fiseho amin'ny tosidra dia arakaraka ny toe-batan'le olona. Misy le olona manenoneny ny sofiny manjavizavina amin'ny masony mararirary ny andoha ny lalohany marary de mavesabesatra mivambavafony de mety mandoa de lasa reraka tapoka de tsemboka de misy ny sasany mandeha raha eny amin'ny orony de misy ny sasany tonga de le tsy mahatsiaro tena tapoka iny na mivilana mivavany na malemy ny ila tanany na ny ila tongony de ny sasany tonga dia tsy mahatsiaro tena zay zany amin'ny ankapobeny ny fiseho amin'ny fiakaran'ny tosidra raha tsy voatsabo ny tosidra miakatra ao anatin'ny miakatra be tapoka anatin'ny fotoana vitsy de mety miteraka takaitra maro de maro eo amin'ny olona ray ary ny zava-doza moa dia mety mahatonga fahafatesana ao anatin'ny fotoana fohy de fohy. Ya raha ny eto amin'ny toeram-pitsaboana manokana zay tantanako zao manodidididina ny ray mandray olona amin'ny 700 isan'andro de manodidididina ny eo amin'ny 7 angamba ny raha kely indrindra ny olona manana ny olana amin'ny tosidra sy ny voka-dratsy ny tosidra niakatra. Mifandraika betsaka amin'ny andavanandro ny olona tsirairay ny fikajiana ny fiakarany tosidra isan'ireo mateti-pahazo an'ireo tsy mahay mandrindra fiainana ho hiatrany ity mpitsabo ity ny fiakarany tosidra na izany tsy tokony anina fotsiny na manao dokotera tena raha tojo fiakarany tosidra fa ilana ny fanatonana mpitsabo. Iazo nantsiranana vetivetitsika tsy manaiky ny anolona ny pasteur ao aminy roapino amin'ny FJKM Tanambao antsiranana voalohany amin'izao fotoana izao na vita betsaka tamin'ny fiangonana mpitandriny roapino ka tsy tokony hosoloana sy tany Bezara kolo antsiranana. Tsy kenay ny alany babanay tsamianay tianay tsatakalonay pastora Rivarson zay no hirahirain'ny roapino FJKM Tanambao antsiranana voalohany omaly nandritra ny fitakahiny nataon'izy ireo manoloana ny fanapahakevitry ny foibeny FJKM ny amin'ny fanesorana an'ity pastora ity. Marary zay fotony pasteranay andeha dosy eto ke zay tsy magneky zegny miangavanareo amin'ny fohy be agny zay tsy magneky pasteranay adosy eto fa nareo koa andeha hampidriky pastera hafa eto zay tsy midriky tsy midriky koa tsy kenay feky pastera hafa midriky eto koa tsy pastera Rivarson zay. Agnisan'ny tondra fampandrosoana betsaka tamin'ny fiangonana ity pastora Rivarson ity ny tombo 4,000 mihoatra ny mpino tao amin'ny fiangonana naro ny zanam-piangonana nitsangana nanomboka ny nandraisana an-tanana an'io fiangonana FJKM Tanambao io. Tianay ambara mpabe masy fa mandray vokatsoa zay amin'ny ezaka ataony sy fampianarana ary na mampitombo ny fiangonana. Tianay ampahafantarina koa eto fa Rivarson aby teto tamin'ny 2006 mbola vitsy anisany fiangonana tato eo amina 1800 fa amin'ny fotoana zao mandeha 5000 personnes ny fitandremana eto ary mbola misy koa ary agnatin'izay nanangana zanam-piangonana misy 320 izy amin'izao fotoana zao ka tianay ampahafantarigny ny hoan'izay tsy malala indrindra fa fohy be FJKM tsao anareo maregny lakolosy tokana agny fa Rivarson tsisy problème aty aminay. Noho ny atao amin'ny filohan'ny synode apartany pastora Rabevita Saina no fototry an'izao fikorotanana izao araka ny fanazavana nataon'izy ireo. Ka olo tiany ampahafantarigny eto ity olo ray aman-dreny mpitandrina synode apartany ity manana problème aminazy ka tiany taominy zegny ny synode apartany sy ny fiangonana hafa nefa ro tsy midriky ro tsy magnampy ka sainay zay mijoro magnambara-pabe maso izy no mampikorontana mpandainga ary mpamitika pihina vola ny fiangonana nanao ezaka katikaty zay lany vola nanjavogno tsy hita miala tsy lainay izy.
fa teratany malagasy ray sy teratany maorisiana misa telo hatreto no sarona mikasiklay zava-madomelona mahery vaika amin'ny lanja folokilao zava-madomelona namboarina manokana ary tsy hita eto Madagasikara ireo saron'ireo mbola mitony fanadiadiana ho ny teo anivony sampana eloka bevava fanampanazavana rehefa natao ny fitsirena fotony dia tratra teny an-dalana ny lehilahy iray miaraka amin'ny fiarana izay mahafantatra ny fisian'ireo zava-madomelona reo nentina niverina tany atao-masina ilay lehilahy dia natao ny fisavana ny tranony tratra tao an-tranony ny zava-madomelona hitantsika amin'ny manoloanana ireo miaraka folokilao zava-madomelona tsy misy atao Madagasikara fa karazany mitovitovy amin'ireny rongony ireny fa ny anaran'ity dia ilay atao hoe skank ny skank moa zany dia rongony ihany izy io fa efa namboarina iamafimafy kokoa ary ambolena amin'ireny toeram-pambolena manokana ireny rehefa natao ny fanadiadiana lera namana dia nilaza izy fa mbola misy namany mikirakira aminy an'reto zavatra reto izay hieritsiretina ho avoaka ivelan'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny sambo dia andala-pikaroana ireo namandreo sy ireo sambo ary ireo fitaovana hafa azahoan'izareo manamora izany atreto dia olona efatra ny tratra ao anatyity tambazotra ity malagasy ny anankiray ary maorisiana ny anankitelo mitohy ny fanadiadiana ary hoeritsiretina ho atolotra ny fampanoavana any atao-masina ny valiny fanadiadiana afaka andro vitsivitsy raha mahita nyity zava-madomelona eto anoloana ity dia tena mampivaraotsana tokoa satria folokilao izy reto ary mahery vaika manimba tanora manamboatra ny firenena dia manaingatsika izay manana vaovao sy manana ny vaovao ampilaza ny gendarmeria na ny mpitandro filaminana raha mahita toe-javatra ohatran'izay maresaka irasan'ny pirenena vetivety nametra-pialan'androany ny prime ministre Tsadiane Succès Mastra taorian'ny nandreseny général Mahamat Idriss Déby sy tamin'ny fifidianana filohan'ny pirenena ny 9 Mey araka ny fanioan-kevitra nataony andro vahoaka Tsadiane androany tsy misy ilaina azy sy ny gouvernemanta tetezamita intsony taorian'ny fifidianana kanto ny fametra-pialana i Mahamat Idriss Déby izay nandresy azy tamin'ny isam-bato 2.20 isanjato raha ny 7.4 isanjato ny vato azo ny raha ny vokatra ofisialy voka-pividianana izay nolaviny ary nangatahany fanafoanana azy saingo nolaviny conseil constitutionnel tany an-toerana ny 9 ny volana Mey dia izay ihany koa tomboky lasy tongovavy no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Nivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.